Mitondrako anao ny teny fiarabana tokolasy tokovavy manaraka ity fandarina zany malaza ity. Ikoa maina aza atao maika misy sery liana ary ikaroka fety amorina vahoaka aza moa firon'ny fitondram-panjakana maika fa misy fihetsiketsehana ahafahana mamorona fety mba hampitangorin'olona entina ilazana fa miasa amin'ny fitondram-panjakana ary akaiky ny vahoaka amin'ny fitondram-panjakana. Afonjay Dezile zay indray malaza amin'izao fotoana izao satria ho tanterahana moa manomboka amin'ity farany andro ity eto Madagasikara ny lalao nosy. Zany fanatanterahana ny lalao nosy eto Madagasikara izany dia andraisan'ireo nosy rahavavy izay vitsivitsy maromaro tsy latsaka ary tsy mihoatra ny folo ho an'ny eto Madagasikara. Amin'ny ankapobeny dia saiky natao na saiky tsy natao ho an'ny teto Madagasikara izany Jeux des Îles izany, kanefa moa ho an'ny zava-misy fahamenarana ihany ho an'ny fitondram-panjakana raha ohatra ka tsy handray izany lalao nosy izany dia voatery ny raisina ihany. Teo anatrehany ny olana maro samihafa ny sedrainy ny fikarakarana ity lalao nosy ity. Ny fahatongavan'ny Afonjay Dezily na ny flamme olympique izay mampiredareda ary mampiseho ihany koa ny amin'ny hoe handray izany lalao nosy izany ny firenena mpampiatrano ka i Madagasikara ndresantsika dia natomboka tany Antsiranana izany nakano Mahajanga nahazo an'ny Toliary Fianaratsoa Tomasina ary Andrasana eto Antananarivo. Dia nanaovana fihetsiketsehana izany satria nisy fotoana tamin'ireo toerana ny tany saitsika ireo ny filoham-pirenena mihitsy no tonga nitsena izany Afonjay Dezily izany ary dia nanaovana fihetsiketsehana mihitsy ho isika izay mifangaro fihetsiketsehana manakaiky ny fifidianana satria dia nafangaro tao ny fitokanana zava-bita. Ndeha ataontsika zava-bita na dia zavatra nataon'ny fitondrana teo aloha aza fa niezaka namita azy tamin'ny alalina ny fitohizan-draha raha-mpanjakana continuité de l'État ny fitondram-panjakana. Izy ireo moa tsy mety miainga an'izany hoe continuité de l'État izany fa ndeha ataontsika ihany hoe niezaka tamin'ny alalina ny fitokanana ireo zava-bita vokatry ny asa nataon'ny fitondrana teo aloha. Dia nafangaro ny fandraisana ty Afonjay Dezily ity tamin'ny fitokanana zava-bita ary fametrahana vato fototra. Iny aloha tsy mahagaga satria izay le atao hoe fitondrana Andry Rajoelina. Vato fototra mibetsaka mihoatra ny tena asa vita mipaika mivatana makany anivon'ireo vahoaka tsy mandady arona. Dia nafangaro tao anatin'izay fitokanana zava-bita, fametahana vato fototra sy ny sisa izay ny fandraisana izany Afonjay Dezily izany. Dia eno ny naretiretina kanam-panakanto ary nanaovana fihetsiketsehana izay mifangaro fihetsiketsehana politika mialohan'ny fifidianana. Dia naseho tamin'ny serasera politika ny fitondram-panjakana fa nahazo olona ny filoham-pirenena. Manahirana ihany manko raha ohatra ka ndeha hanao na hamorona hetsika politika ao anatin'izao vanin'ny taona akaiky fifidianana izao ka zara ho isika misy zavatra tahaka itony ahafahana miantso vahoaka sy manetsika mpanakanto satria moa rehefa misy mpanakanto antsoina tahaka ireny indrindra fa mpanakanto manana an'lazany dia vory vahoaka dia eo ny manararoatra manome hafatra politika sy manao fihetsiketsehana politika ary mamoaka ny lokony volomboasary ilay fitondram-panjakana sy ny mpanohana azy. Dia mifangaro eo zany ny raharaha-panjakana sy ny raharahanantoko sy izay hoe fikirakirana ny hetsika ara-tsosialy ara-panatanjahantena ho amin'ny hetsika politika tiany fitondram-panjakana atao. Tsy mahagaga zany satria ilay fitondram-panjakana raha teo matahotra ny very fahefana very seza ka ny an'ny fomba rehetra izay ahafahana miseho sy ahafahana mifikitra an'izany fahefana seza zany dia tanterahan'izy ireo avokoa na amin'ny fomba tsy manara-dalàna aza izany rehetrarehetra izany sy fomba mamoetra sy mahamenatra eo amin'ny zava-misy ahitany izao tontolo izao azy. Ny Afonjay Dezily izay ndresantsika izay fa le fanjakana raha teo manararoatra faraparany manenjika lanonana etsero ka iny lanonana iny no hanaovana ho isika araka ny nambarantsika teo fivoahana ara-politika na récupération politique fifidianana raha teo koa akaiky. Efa tranganiainana zany tamin'ny festival de la baleine, tranganiaina ihany koa zany ny Somaro tany Nosy Belleville tany. Tranganiaina ihany koa zany tamin'ny Maroantsetra tany fa tena natao amin'ny alalan'ny fihetsiketsehana tombola mihitsy no niantsonan'ny olona tamin'ny fahatongavana filoham-pirenena tany amin'izany distrika andresantsika izany. Dia zao indray zany amin'ny alalan'ity fahatongavana flamme olympique ka nitety Madagasikara ity no tetikady ny fitondram-panjakana hahafaha mifehy sy miseho eo anivon'ny vahoaka.
atao daholo zay ahafahana miseho rehetrarehetra izao. Ka zay le tiantsika tongavana ny amin'ny hoe hafangaro amin'ny lanonam-panjakana ny hetsika ara-tsosialy, ny hetsika ara-panatanjahantena mba sehoana ara-politika satria mahay volotratra, mahendy-moanjo ary matahotra sao very seza, very finanana, very voninahitra, very fahefana le fitondram-panjakana ka mieritreritra fa zay fomba rehetra ahafahana maka ny fony vahoaka sy sehoana dia atao avokoa na amin'ny fomba tsy ara-dalàna ho isika mamerina fandroany izany fomba fiteny izany. Eny, izy moa mbola ao anatin'izay hoe fahefana mitondra firenena izay na dia azo heverina aza fa efa volana na andro sisa no isaina. Dia manararaotra faraparana eo amin'izay fisehoana politika izay ary mampifangaro ny raharahana antoko amin'ny raharaha-mpanjakana. Mampifangaro amina raharaha-pietsiketsehana tsotra amina raharahana antoko. Dia atoko tsy refesy mandidy manao izay tiany atao ka manao an'izay famoren'olona akala-manjana izay tsy miraharaha intsony izay mety ho noty navoaka ny teo anivon'ny ministera ny aty tany. Zany manko ny zava-misy eto Madagasikara ka malalaka ho an'ny mpanohana ny fitondram-panjakana sy ny antoko-panjakana ny fampiasana ny fitaovana, ny fahefana sy ny volam-panjakana fa tery kosa zany ho an'ny hafa. Eny, inona moa ny volam-panjakana sy fahefam-panjakana ampiasain'ny mpanohatra na zay ivelan'ny fitondram-panjakana? Fa ny lalana kosa heverina fa natokana ho an'ny rehetra ary tokony ho arahany rehetra dia izay lalana izay ny tokony tsy hanaovana fanasokajiana ny amin'ny hoe antoko miara-dia amin'ny fitondrana na antoko mpanohatra ity ka reto any mahazo tombony amin'ny lalana na ireto ny teriterena amin'ny lalana. Izany fiainan'ny fitondram-panjakana izany no hanairantsika isan'andro ny amin'ny hoe mandram-paharoviana no tapitra izao fanitsahan-dalàna atao amin'ny fitondram-panjakana izao. Na mandram-paharoviana ihany koa no tapitra izao heverina fa fananany manokana ny fahefana izao na fananany mpanjakana raty eo ny atao hoe lalàna, appropriation. Miresaka an'izany amina fomba fijery mahitsy isika ny amin'ny hoe ny lalam-pandrenona dia natao ampiarina, ny lalàna fehizoro dia natao ampiarina, ny lalàna tsotra dia natao ampiarina, ny didim-panjakana hatramin'ireo didim-pitondrana dia natao ampiarina izany. Fomba fifampitondrana araka izany zany resahantsika izany fa tsy sanatry n'izany akory ny amin'ny hoe fanana ny fitondram-panjakana na propriété ny fitondram-panjakana ka izy manao zay amin'ny fomba hitantanany azy sy fomba hitondrany azy. Fioaram-pefy sy fanolanan-dalàna ny ambonin'izany raha ohatra ka izay ny fomba fiainan'le fitondram-panjakana azy. Na zany na tsy zany mamineo fieritsika feno fahamendrehana satria hitondra firenena moa ny ety anivon'ny fanoherina indrindra ny antoko-tiako Madagasikara sy Andriamatoa Marc Ravalomanana. Fa inona tokoa moa tsy efa niatra tamin'izany antoko sy ny filoha Ravalomanana zany nandritra izay efa taona mahery zay. Nenjehana ny lalana nalehan'ny filoha Marc Ravalomanana, natao ny fanakanana, napetraka ny sakana maro samihafa, natao ny fangalan-tsary tany amin'izay nalehany ary tonga hatrany am-piangonana zay nitsidihan'ny filoha Marc Ravalomanana mihitsy aza ny mpitondra fanjakana tamin'ny alalan'ny solotenan'izy ireo, tamin'ny alala mitandro ny filaminana ka nanala, nanaisotra tany amin'ireny nalehany filoha Marc Ravalomanana ireny ary dia nanaraka, nanao cortège mihitsy nanatitra azy tany amin'ny tokony hodiny. Tonga hatramin'ny hoe fandatsahana bomba mandatsy ranomaso. Ny tsy famelana no hevitra amina toerana na io efitrano mihidy voadidina na io efitrano zay nahazoana lalana manokana na ihany koa efitrano anazy samirery na ihany koa akala-manjana amin'ny anaran'ny filoha Marc Ravalomanana ny toerana na ihany koa toerana kianja zay voafefy ara-dalàna ary mety nahazon-dalana tamin'ny tompony fa zany rehetrarehetra zany dia nezahan'le fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny fitandrona ny filaminana no sakanana avokoa. Mba tsy ilazana ny amin'ny hoe tsy mba nahazo izany RNM sy TVM izany filoha Marc Ravalomanana sy ny tima nandritry ny efa taona mahery raha ohatra ka ny fietsehana sy ny fanehoan-kevitra politika nataon'izy ireo ny resahana. Ary farany izay heverantsika fa bitika fa tsy zava-dehibe dia ny amin'ny fanosorapotaka fanelezana tsao lainga ary hatramin'ny indraindray aza fampiasana ny sonian'ny filoha Marc Ravalomanana amina fanehoan-kevitra zay tsy avy any amin'ny akory fa entina hantotoana azy. Ny ainany zany nandritry ny efa taona mahery. Eo amin'izay endriky ny fampiaran-dalàna ny amin'ny hoe ity ny natao ho an'ny mpanohatra ary ity ny natao ho an'ny fitondram-panjakana izay nitondrantsika fanazavana sy fandalinana tamin'izao fandaharan'izao.
efa kaiky ny fotoana ary everina fa hanapitra izao fomba fanaovana politika zay mamoetra mahamenatra eo anatrehan'izao tontolo zao i Madagasikara. Fomba fanaovana politika hafakely tamin'ity rejima i Andry Rajoelina ity, kanefa nahatsapana sy nahitana lesona ny amin'ny hoe izao tokoa ny alehany rehefa olona tsy niomana ary tsy mpanao politika no mitondra firenena sy manao politika. De ny zavatra noheverina tsy ho atao ary nivelivelezan'ireto olona reto ny amina hoe tsy ataon'ny olona, ary anisan'ny nambaran'ireto olona reto matetika ny amina hoe zavatra zay tsy nisy tao anatin'ny 80 taona no entin'izy ireo. De hita tokoa io na eo amin'ny fomba fanaovana politika azy ka fanasokajina ny mpanao politika amin'ny fampiarana ny lalàna ka fanomezana tombony lalàna ho an'ny antokon'ny fitondrana no nataon'izy ireo tao anatin'izay 4 taona mahery izay. Amarana tsy ela hoy isika ary izany raha teo no fanondrin'ny vahoaka malagasy mba tsy ara-dalana intsony amin'izao fitondram-panjakana izao. Pisikina heripo aza mitaretana mepaka ary avondrony no hery fa mita be tsy lany mamba ary ny akanga maro tsy vakinam-bo. Zay be ny basy raha teo ary mibasy rehetrahantsika de mibasy firaisan-kina fa tsy mibasy eny ambalahana akory. Koa izay fanakekezan'ny fotoana izay no fanakekezan'ny fotoana andresena ho an'ny vahoaka malagasy satria amarana ny fotoana iarahana amin'ity fitondram-panjakana mampahory sy mampijaly vahoaka loatra ity tsy ho ela i Madagasikara. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy.